Fa ny miarabantsika tsirairay avy indray manaraka an'izao fandaharana izao. Misaotra ny tompontsika fa izy no tompon'ny fotoana ary mifehy ny zavatra rehetra, mandamina ny zavatra rehetra ary noho ny famindrapony, noho ny fitiavana, noho ny fahasoavany mbola ahafahana mizara an'izao teny izao indray. Teny hitondra fiainana be dia be, teny amelombelona, teny anafaka satria milaza ny fahamarinana ary hoy Jesosy Tompo hoe ho fantatrareo ny marina anafaka anareo tsy ho andefo. Dia amin'izao fandaharana miomany izao dia tena handray ny fahamarinana ny antsika tsirairay avy ary ny fanamasina ny hikasika an'izay rehetra mandray izao teny izao ary hilatsaka any am-po izao teny izao hitondra fiainana sy fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy. Raintsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 10. Lioka 10 no raintsika misy fampianarana efa nentina teto momba n'io Lioka 10 io. Ary ny tenin'Andriamanitra moa dia misy arena maro be hatrany izay voaray isaky ny mandray azy, dia androantsika mandray azy vaovao indray ato amin'ity Lioka 10 andininy 7:30 ity. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra tao amin'ny vohitra anankiray Jesosy, ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiatrano azy ho ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny Tompo ka niaino ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be dia avy izy ka nanao hoe Tompoko, mo tsy mampaninona anao va ny amelan'ny rahavaviko hanompo ahy irery? Averiko a, Tompoko, mo tsy mampaninona anao va ny amelan'ny rahavaviko hanompo irery? Ko mba hasaovy manampy ahy izy. Fa ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro erehany ianao, nefa izavatra iray loha no ilaina, fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Amen. Zay teny zay no omeny Tompo antsika androany toyany amin'ny efa nizaraina teo aloha. Nisy afatra teo aloha nilaza hoe avozy ny fomba fanompona na avozy ny fanompona. Dia faharoa zany ty ao anatin'izay hoe avozy ny fanompona ty avozy ny fomba fanompona safidio ny anjara tsara. Zay ny teny apetraka amintsika androany. Jesosy Kristy raha maty teo amin'ny hazo fijaliana, ny antony nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia ny hanafaka antsika amin'ny fahotana. Zay mihitsy ny voalaza any filazantsara rehefa nilaza ny anjeliny amin'ny aterahan'i Jesosy dia hoy ny voasoratra hoe izy hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Izany hoe ny tanjona, ny iraka napetraka tamin'i Jesosy dia ny hatonga ny olona ho afaka amin'ny fahotana, satria ny fahotana dia tambon'ny ota. Ny fahotana dia mahatonga fahafatesana no tambon'ny ota. Ary ny antony nahatongavan'i Jesosy, so adinitsika zay, so dia miova ny fijeritsika, so dia miova ny faraisantsika, fa ny hahatongavan'i Jesosy teto an-tany dia hanafaka antsika amin'ny fahotana, iregle ny fahotana. Zay ny antony nahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany. Ary rehefa nahitan'i Jesosy John nampanao batisa dia hoy izy hoe indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Zany hoe ny antony ny hahatongavan'i Jesosy Kristy dia hanafaka ny fahotana mba hahatonga ny olona ho voavela eloka hanana fiainana mandrakizay ho afaka amin'ny fahafatesana. Zao ihany koa ny voasoratra hoe tian'Andriamanitra loatra zao tontolo zao dia nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mihiny fa hanana fiainana mandrakizay. Zany hoe ny tanjona dia ny alana amin'ny fahafatesana, satria vokatry ny fahotana no natonga ny fahafatesana. Ary ny vahaolana dia nahatongavan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana hanafaka ny amin'ny fahotana ny maty ary nitsangana tamin'ny maty. Ary zao ny zavatra marina ihany koa tsara voaraintsika dia hoe maty Jesosy mba hanafaka antsika amin'ny lalàn'ny ota, hanafaka antsika amin'ny lalàna izay mitarika antsika ho ao amin'i Jesosy, fa tsy mitarika antsika lalàna izay rehefa maty Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia hoy Jesosy hoe vita. Zany hoe ny antony tenena Jesosy hoe vita teo amin'ny hazo fijaliana dia hoe vita izay nitakiny ny lalàna tamintsika, vita izay nitadiavy ny lalàna tamintsika ary tsy ambanin'ny lalàna intsony isika.
apetraka tsara zay tenin'Andriamanitra zay, tsy ambany lalàna intsony ny olona rehefa nino an' Jesosy Kristy. Ino io lalàna tiana tenenina io? Ny lalàna zay napetraka tamin'ny andro ny Mosesy, zay ny tianambara. Ny lalàna zay napetraka tamin'ny andro ny Mosesy ny tianambara. Raha ohatra zany apetraka manokana dia ho an'ny zanak'Israely. Zanak'Israely raha teo ary moa zany, zay misy lalàna eo amin'ny 100 mahery eo nametraka amin'ny zanak'Israely teo ambany lalàna. Fa rehefa tonga Jesosy dia voasoratra amin'ny Romana 10 hoe Kristy ny fahanany lalàna ho fanamarinana zay rehetra mino. Zany hoe Jesosy Kristy anafaka tsy ho ambany ny lalàna intsony. Ary rehefa mamakintsika amin'ny Romana dia voasoratra hoe tsy ambany ny lalàna ianareo fa ambany ny fahasoavana. Ary rehefa ambany ny fahasoavana ianareo dia tsy anakery aminareo tsony ny ota, tsy anakery aminareo tsony ny fahotana. Tia napetraka amintsika tsara zay, mba tsy etrereta itsika tsony hanompo an'Andriamanitra eo ambany ny lalàna, fa hanompo an'Andriamanitra hiaraka aminy eo ambany ny fahasoavana. Zay no mahatonga ty ten'Andriamanitra ty raisitsika ito amin'ity Luka 10 ty, mahita ny tantarany Marta sy Maria. Karazan'olona anankiroa hitantsika eto, misy fanompona karazany roa hitantsika eto, ary apetraka amintsika tsara fa ny anankiray no nankasitrahan'ny Tompo, ny an'i Maria, fa ny an'i Marta tsy nankasitrahan'ny Tompo. Androany safidio ny anjara tsara zay tsy hoe sorona aminao intsony, zay taka ny an'i Maria. I Maria dia teo an-tongotry ny Tompo, fa i Marta dia voalaza mihitsy hoe sahirana tamin'ny fanompona be. Maro dia maro ny olona mbola sahirana amin'ny fanompona be, izay lazain'i Jesosy marina mihitsy hoe maro ahina sy be rehana amin'ny fanompona be, satria tsy eo an-tongotry Jesosy, tsy mihaino ny tenin'i Jesosy, tsy mitady ny eo an-tongotriny fotsiny, mitsahatra, mitoetra tena hoe ao anatin'ny fitsarana, ao anatin'ny fiadanana, fa ao anatin'ny fanompona be. Androany tena anafaka antsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra ary andraisantsika ny fahamarinana, fa matetika ny olona ao anatin'ny fanompona maro, fanompona be, karazam-panompona zay tsy nolazain'i Jesosy ho atao, ary tsy tediavin'i Jesosy ho atao, ary tsy ahazona sitraka amin'i Jesosy intsony, ka mahatonga ny olona sahirana, reraka, ary tafasaraka amin'ny Kristy mihitsy zany. Tsorona ny resaka dia zao, ny olona zay mbola mitady hanompo anaraka ny lalàna zay voalaza ao anatin'ny Baiboly. Jesosy Kristy rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana, vita ho izy. Ary hoy ny voalaza hoe nanafaka antsika tamin'ny lalàna ny Tompo, ary natonga antsika ho ambany ny fahasoavana. Ary ny fanompontsika dia tsy manompo araka ny lalàna intsony, araka ny nofo intsony, fa ny olona rehefa nateraka indray eo amin'i Jesosy, Efesianina 2 dia olom-baovao izy, ary ny fanahiny dia napetraka any an-danitra ara-panahiny eo anompony an'i Jesosy. Apetraka amintsika tsara zany, fa maro isika mbola ao anatin'ny tahotra. Raisiko indray ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Romanina 15. Romanina 15 dia milaza hoe fa tsy nandray ny fanaham-pahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahiny zanaka natsangana, izay iantsontsika hoe Aba Raha. Fa ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka dia mpandova. Eny, sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha niara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Rehefa nateraka indray ny olona manana an' Jesosy, malala ny fahamarinana, dia voalaza hoe ny fanahy ao anatiny dia milaza anazy fa zanak'Andriamanitra izy, tsy andevo intsony izy, tsy taka ny Marta izay mila sitraka amin'ny asa, tsy taka ny Marta izay manana ny fanahiny tahotra ka manompo amin'ny tahotra, sao tsy voavonjy, sao tsy tian'i Jesosy, sao tsy ankasitrahan'i Jesosy. Dia misy ny olona manao an'izany, misy antoko-pivavahana miteny an'izany, ary misy tena hoe fampianarana izay diso mamatotra ny olona. Milaza fa hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, ary ny antony hahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny hanafahana anao, ianao zay tsy afaka manompo ny lalàna, mba hahafahanao manompo ny lalàna indray. Inona le lalàna? Le lazaiko teo hoe le lalàn'ny Mosesy, lay 13 senjato izay sa 15 senjato. Diso zany tompoko, diso zany, tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, fandikana vilana ny tenin'Andriamanitra zany.
ary mamatotra ny olona zany, mamotika ny olona zany, mahafaty ny olona zany, fa tsy zay ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Diso zany laviko amin'ny anaran'i Jesosy zany, ary ianao zay mandray zany teny zany, ty teny ty androany, raiso ny fahamarinana ho anao, fa rehefa nandray an'i Jesosy ianao, ao amin'ny Jesosy tompo ianao, tsy ambany lalàna intsony ianao, fa ambany ny fahasoavana ianao, ary tsy ny lalàna intsony no mifehy sy mibaiko anao, fa ny lalàna no mitarika anao ho ao amin'ny Jesosy. Ary rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ianao, tsy zaza intsony fa olon-dehibe, ary tsy ambany lalàna intsony. Zay ny voalaza koa any amin'ny Galatiana hoe ny lalàna dia pédagogue, zany hoe nitaiza fotsiny, mandra-pahalehibe, fa rehefa lehibe ny zaza dia tsy ny voafeny ny lalàna intsony. Ary tahaka izay koa tsika hoe nitaiza tsika ho amin'ny Jesosy ilay lalàna, fa rehefa maty Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, vita ho izy, dia tsy miala ny lalàna, tsy hoatsony ny lalàna. Ary zao koa voalaza amin'ny Romanina 7, izaho dia maty ny amin'ny lalàna, ary rehefa maty ahako, tsy hita ny lalàna intsony misy ahy, fa rehefa maty ahako, natsangana ary dia napetraka any an-danitra ao amin'ny Kristy. Efesianina 2:2. Zany hoe tsy ao ambany ny lalàna intsony, fa diso ary tsy araka ny tenin'Andriamanitra, tsy araka ny fantikana azy mihitsy. Zany hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, ary nanafaka anao mba afaka hanompo ny lalàna amin'izay ianao. Inona zany tian'ilay olona tenenina? Maty Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty, dia rehefa mino azy ianao dia afaka ianao, dia afaka miverina indray ianao manaja ny andro sabotsy, sabata, tsy maintsy vavaka isaky ny sabata, dia tsy manao ninninona, dia afaka ihany koa ianao mandoa fahafolo-karena amin'izay, satria maty Jesosy. Dia rehefa maty Jesosy, nanafaka azy nanafaka anao tamin'ny lalàna, nanafaka anao tamin'ny le tsy mahay mankatony lalàna, dia lalàna zany eo ihany, fa ianao no maty dia voasolo, dia afaka hanompo ny lalàna indray, dia afaka anao fahafolo-karena, afaka andoa ny fahafolo-karena rehetra, afaka ny anaja andro tokana sabata, tsaiko sabotsy, dia tsy maintsy anao an'izay. Tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, tsy zany mahadiso hevitra anareo, tsy fahafantaranareo ny tenin'Andriamanitra, tsy resaka izany io, fa afaka ianao amin'ny Jesosy, ary eo ambany ny fahasoavana. Zay ny Marta zay. Marta dia le olona mbola eo amin'ny lalàna. Marta dia mbola le olona lay manompo ao amin'ny lalàna, ary rehefa ao amin'ny lalàna mavesatra zany ary mampahory zany, ary tsy hananana fiainana, tsy hananana fiadanana. Provon zany ianao mandray zao teny zao, raha toa ianao mbola manompo ao amin'ny lalàna, raha toa ianao ka mbola ao amin'ny resaka fahafolo-karena, mbola ao amin'ny resaka andro sabotsy ny tandremanao, ary tsy maintsy mivavaka amin'ny andro sabotsy, diso zany, ary tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra zany, tsy manafaka zany, mangeza anao zany. Fa androany tena lazaina aminao a, Jaona 4:4 milaza hoe manompo amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana isan'andro, fa tsy hoe sabotsy ihany ianao no manaja an' Jesosy. Ary ny sabata tsy andro ny sabata, tsy andro ny tandremana, tsy volana ny tandremana, fa ny sabata dia Jesosy Kristy, lay fitsarana, lay repos miditra ao aminy ianao, dia ao aminy foana ianao isan'andro, fa tsy andro anankiray ianao no ao aminy, fa isan'andro, alatsinainy ka hatramin'ny alahady, 7 andro amin'ny 7 andro, 4 ora amin'ny 4 ora, ao amin'ny Jesosy ianao, dia ao amin'le fitsarana. Any amin'ny Hebreo any izy dia milaza mihitsy hoe nametra andro iraindray izy, dia ny hoe anio. Ny anio no atao hoe fitsarana, isaky ny misy fotoana hoe anio, na andro inona io na andro inona, dia ao amin'ny Jesosy ianao, ao amin'le fitsarana ianao. Maria ianao zay, Maria eo atongotra Jesosy fotsiny, miaino azy fotsiny. Dia ny olona mbola tady amerina anao amin'ny lalàna, aloafo ny fahafolo-karena, manaja ny andro sabotsy, mifadiny hanina maloto zay tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Paoly dia miteny mihitsy hoe hano ny sakafo rehetra amidy eny an-tsena, ary madio daholo ny zavatra rehetra rehefa raisina amin'ny fisaorana. Zany ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, anafaka antsika mihitsy zany, mba tsy ho tahaka ny Marta isika. Fa Marta hozy izy dia voalaza mihitsy hoe sahirana be tamin'ny fanompona. Ny olona maro izay mbola gejainy ny fombafomba-pivavahana, ny antoko-pivavahana, ny rafidrafi-pivavahana, mametraka ao amin'ny lalàna indray, tsy mitondra fiainana, tsy mitondra fahafahana, tahaka ny Marta hoe sahirana be tamin'ny fanompona. Ary ny teny mihitsy tamin'i Jesosy hoe tsy sahirana manina, tsy mampanina anao ve io raha vavika io, tsy mba manampy amin'ny fanompona. Rehefa nafahan'i Jesosy ianao, aza velasiana zuga indray, angejanao, amatotra anao indray, fa tsy ambany lalàna intsony ianao, fa ambany fahasoavana. Raha toka mbola ny lalàna no heverinao hanamarinana anao sy havonjy anao ary hankatosy anaraka ny lalàna indray, dia tafasaraka amin'ny Kristy ianao. Hebreo, Galatiana 5:5, Galatiana 5:5, 4, dia zao ny voasoratra ao: dia tafasaraka
amin'ny Kristy ianareo na iza mitady ho amarinina amin'ny lalàna efa lavo ny ala tamin'ny fahasoavana ianareo. Apetraka amintsika tsara zany. Ary izy hoe fa izahay amin'ny fanasy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana ny fahamarinana. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Apetraka amintsika izany tenin'Andriamanitra zany androany mba ho maritsika eo atongotra Jesosy fotsiny, ary zay le hoe avozo ny fomba fanompona, tsy ambanin'ny lalàna intsony fa ambanin'ny fahasoavana. Ary eo isan'andro ianao dia ao amin'ny Jesosy. Atrao nge ny didy lazain'i Jesosy hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba ny fankatiavanareo. Zany ny didy zany ao anatin'ny fitiavana, ao anatin'ny fankatiavana. Zao nge ny didy napetraka ny Tompo hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, sainao rehetra, fananao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Zany hoe le fitiavana raha ambanin'ny lalàna ny tiavana olona anankiray noho ny lalàna voatery fiatsaram-belatsia zany, satria tsy ao anatin'ny fitiavana fa ao anatin'ny anterena. Nefa miaraka amin'ny Jesosy tsy ao ambanin'ny tsy anterena, tsy ankaterena fa fofen'ny fitiavana. Farany amaranako azy dia zao, misy an'ilay tantara an'ilay zanaka adala ho filazantsika azy. I zanaka adala iny rehefa nandeha liba tany amin'ny tany nandeha nandray ny lovany sy ny areny rehetra tao amin'ny rainy dia lasa nandany andro tamin'ny fijangajangana sy ny vehivavy sy ny fahalitoana rehetra. Dia rehefa nody ny sainy dia andeha hody aho izy ho any amin'ny raiko. Fa any amin'ny raiko ary na ny mpanompo ary manana zavatra tsara. Dia nyheverin'ilay lehilahy faralahy rehefa natona dia ozy izy hoe dado ataovy anankiray ho isan'ireo mpanomponao be da be ny sala amin'izany amin'izao fotoana. Anatona an'Andriamanitra, hiaraka amin'Andriamanitra dia mieritreritra hoe ataovy isan'ilay mpanompo, ho isan'ilay antevo. Ny mpanompo zany ke tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe tsy ataoko itsono hoe mpanompo ianareo fa ataoko hoe sakaiza, satria ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony fa ianareo efa nampahafantariko ny zavatra rehetra. Rehefa ao amin'ny Jesosy isika dia sakaizan'i Jesosy. Iova ny fisainantsika, iova ny fijerintsika, iova ny fotsika. Fa ny miaraka amin'ny Jesosy tsy taka ny eritreretin'ny zanaka adala io hoe mba ataovy anankiray ho isam-panomponao ahoana nataon'ny rainy. Ozy ny rainy zany ao fa raisiko ho isam-panompoko ianao, ndana ataovy ry, andana irako ianao an'izao, ataovy reto asa be da be reto. Tsy zay nataon'ny rainy. Inona ny nataon'ny rainy? Nalainy ny kapa anaovana, dik izay fa tsy andevo intsony izy. Nalainy ny peratra, nanaovana, dik izay fa fanekena vaovao, tsy ao ambanin'ny lalàna intsony, tsy ao ambanin'ny fanompona intsony, tsy ao ambanin'ny resaka tahotra intsony. Nomeny ny akanjo vaovao, dik izay fa narina ny akanjo taloha. Lay mpanota, lay olona teo ambanin'ny lalàna ary napitafiana fitafy vaovao. Jesosy Kristy lay fitafiana vaovao ny tafiana. Ary novonoina lay ondry matavy tsara indrindra, satria tonga izy raha tsy misy raha lasaka, tsy misy famonjena, lay fanekena vaovao. Raha Jesosy manadio, manamarina, mahatonga azy olom-baovao. Ary rehefa tonga tao an-tranon'ny rainy tsy andevo iny, ary tsy nanompo tamin'ny tahotra iny, ary tsy mpanompo ny lazana azy fa sakaiza, zanaka mihitsy ary. Ary zay le voalaza tao amin'ny Romanina teo rehefa zanaka dia mpandova. Ny mpandova tsy misy asa ataony, tsy misy hetsika ataony, tsy misy ninona ataony, natory foana ary izy, mpandova foana izy. Apetraka amintsika tsara zany fa misy ny mitetika hitina ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanompona, fanaovana ny fahafolo-karena, fanajana andro anankiray sabotsy, tsy fihinanana sakafo zao sy tsy haiko ny fomba fiakanjo sy ny fomba maro isan-karazany. Tsia ravana amin'ny anaran'i Jesosy zany, tsy izany no idirana ny fanjakan'Andriamanitra. Tafasaraka amin'i Jesosy raha mbola teo amarinina amin'ny lalàna. Fa noho ny fahasoavana namonjena, tsy manao ninina mpandova veriko any, tsy manao ninina mpandova fa tonga dia mpandova tsotra zao. Ao amin'ny Jesosy ianao tsy misy ezaka, tsy misy hetsika ataonao taka Marta, tsy nanana fitsarana nefa rano ny resaka tamin'i Jesosy. Firiny amin'izao fotoana taka Marta, voagezan'ny olombelona fombafomba mpivavahana, voagezan'ny olombelona amin'ny lalàna, voagezan'ny olombelona amin'ny rafidrafitra, mangeza sy mamatotra anao zany. Androany midira ao amin'ny Jesosy lay fitafiana vaovao manome fiainana ho anao. Mba tsy ho taka le rahalahy le zanaka adala ianao rehefa tonga le zanaka adala ny faliny tao an-tanàna dia nanometsiny andrainy izy hoe tena miangatra ianao. Io zanaka ao io nandany nataony rehetratra tany, na ondry ray tsy nomenao anahy, noho ny tonga izy nefa zao no nataonao. Dia ozy le rainy hoe ianao nge to amiko mandrakariva zay rehetra ady ianao avokoa. Ianao koa sala amin'izany, ianao anatin'ny fanompona sy anatin'ny tahotra, tsy fantatrao ny fiasoavan'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra, fa manompo amin'ny tahotra ary tsy fantatrao ny fahamarinana hoe zanaka mpandovy ianao. Tena ikasika antsika tsirairay avy zany teny zany mba tsy ho maritsika
fa ho Maria misafidy ny anjara tsara anompo ao anatin'ny fahasoavana, ao anatin'ny fifaliana, ao anatin'ny tena hoe Jesosy no ny fitiavana an' Jesosy. Amen.